Souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Chacun d'entre nous a besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh, lâche prise aujourd'hui, lâche prise devant ton Dieu aujourd'hui. Lâche prise devant ton Dieu aujourd'hui. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Lâche prise devant ton Dieu aujourd'hui. Lâche tout aujourd'hui. Abandonne-toi devant son trône. Lâche tout aujourd'hui. Lâche prise aujourd'hui. Ne tiens plus rien. Ne tiens plus rien. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Sois dépendant aujourd'hui. Sois dépendant de Dieu aujourd'hui. Lâche prise devant lui. Besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. C'est le cri de mon cœur, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Tu es celui dont j'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. J'ai tant de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut s'agenouiller devant Dieu et dire ça juste comme une prière? J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi.
tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Soupire après le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui plus que toute autre chose. Tu as besoin de lui plus que toute autre chose. Seigneur, c'est lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Lorsque je reconnais que j'ai besoin de toi. C'est ça ma plus grande force. Avoir besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Plus que toute autre personne. Plus que toute autre chose. Tu as besoin de lui plus que ton travail. Tu as besoin de lui plus que tes études. Tu as besoin de lui plus que tes passions, tes désirs, tes ambitions. Tu as besoin de lui plus que tes projets. Tu as besoin de lui plus que ton ministère. Tu as besoin de lui plus que ton statut. Dis juste aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est de toi dont j'ai besoin. Ce n'est pas d'abord de la solution à mes problèmes que j'ai besoin, mais de toi, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi, que mon cœur soit attaché à toi, que mon cœur soit centré sur toi. Qu'il n'y ait pas d'autre sujet dans mon cœur qui puisse prendre ta place. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Mon cœur est à toi, Jésus. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je t'aime plus que toute autre chose. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur ne s'attache pas à autre chose, mais à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas à l'argent, mais mon cœur est à toi. Oh, tout à toi.
Seigneur, mon cœur ne s'attache pas à mon travail, mais mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas à ma famille, mais mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas à mon ministère, mais mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas aux choses temporaires, mais mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Seigneur, mon cœur ne s'attache pas à ma vie, et mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Alléluia. Que cette prière, que cette conscience d'avoir besoin de Dieu, d'avoir besoin de Dieu en toutes circonstances, ne soit pas juste un moment d'émotion aujourd'hui. Que le fait d'avoir besoin de Dieu soit une réalité quotidienne dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Et ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu, c'est ceux qui sont vaincus par Dieu. À chaque instant, chaque moment, reconnais que tu as besoin de lui. Alléluia. Tout à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Dis-le une dernière fois comme une prière avec conviction. Ma vie est à toi. Tout à toi. Ma vie est à toi, Jésus, tout à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame fort le Seigneur. Acclame celui qui est digne, celui qui mérite la louange, celui qui mérite l'adoration. Que notre adoration ne soit pas juste un chant. Que notre adoration ne soit pas juste un moment d'émotion. Que notre adoration ne soit pas juste un temps dans les sentiments. Que même dans les combats, tu puisses adorer Dieu. Que même dans les épreuves, tu puisses adorer Dieu. Même quand il n'y aura ni groupe de louanges, ni frères et sœurs, que tu puisses adorer Dieu. Quand il n'y aura pas d'instrument, que tu puisses adorer Dieu. Quand il n'y aura pas YouTube ou un sokin assez instrumental, que tu puisses adorer Dieu. Ne dépend de rien pour adorer Dieu. Ne dépend pas d'un micro, ne dépend pas d'un clavier. Ne dépend pas du feu de ton voisin. Adore-le en esprit et en vérité. Tu n'as pas besoin d'un chant de louange pour adorer Dieu. Tu as besoin de ton cœur. Et uniquement de ton cœur. Voilà pourquoi aujourd'hui on a chanté. Mon cœur est
à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Alléluia. Oh, vetsika. Iaraka hira kelitsika. Angatakanao mba hitsangana. Dia hiran'ity hira ty tsika. Afaka mahazo traduction ve pasteur tanjona azafady. On va chanter ce chant. Indraindray amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny saina. Dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas selon ce que nous attendions. Indraindray tena mifanohatra ary amin'ny promessen'Andriamanitra ny zavatra miseho. Et parfois même, c'est vraiment contraire à la promesse de Dieu, c'est ce qui se passe. Ohatra hoe efa nisy faminaniana zao hoe tamin'ny zanak'Israël hoe isy Messie. Par exemple, dans l'histoire d'Israël, les enfants d'Israël, on leur a toujours dit qu'il y aura un Messie qui va venir. Dia nitao an-tsainy zareo hoe olona mpanjaka zany, olona tena bokona be zany ohatran'ny Samson. Et dans leur tête, c'était quelqu'un de vraiment royal qui était très musclé et comme Samson. Tonga dia bandy bogosy be. C'est vraiment un mec très beau. Dia rehefa tena tonga le Messie, et quand le vrai Messie il était venu, laviny zareo. Ils l'ont refusé, ils l'ont ignoré. Satria tsy mifanaraka amin'ny fisainany ny zavatra hitany. Parce que ça ne correspondait pas à leur vision des choses. Androany anetananao hoe mahitana Andriamanitra amin'ny fiainanao io. Moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, vois Dieu dans ta vie. Dia andaontsika hiran'ity hira ty. Et on va chanter ce chant. Andaontsika hiran'izany. Soa ihany Jesosy fiainao tonga namonjy ny fanahy. Inao le very tato anaty irao tsara zany hoe manana ianao manana ny Jesosy. Tena tsy tahaka an'izao marina amin'ny fiainako Jesosy raha tsy nitotso anao. Ireo mafy amin'ny fonao mihitsy zany.
Amen. Ndao tsika etiaka mafy be afaka mipetraka nareo a. Teneno ny eo akaikinao hoe misy zavatra tsy maintsy toko voarainao androany. Miala eto ianao a dia misy zavatra tsy maintsy tokony noentinao mivoaka eto. Amen. Tu vas sortir d'ici vraiment différent de comment tu es entré. Antany zavatra ray aminareo a. J'aimerais vous poser une question. Verina tamin'ilay tantarany hoe Messie teo tsika. On va revenir à l'histoire du Messie. Iza no nafantatra voalohany hoe tonga ny Messie? Qui savait en premier que le Messie allait venir? Iza ny révélen'Andriamanitra voalohany hoe tonga ny Messie? Atsangano tanana raha fantatrareo zay. Qui a été au courant que le Messie allait venir? Les rois mages, mety ho marina zay. Les rois mages pour certains. Teneny tsara rahalahy. Henonareo ve zay? Les bergers. Tonton Cléo a répondu les bergers. Ny mpiandry ondry teny antsaha. Avy reny eo akaikiny hoe mpiandry ondry teny antsaha. Est-ce que tu peux répéter les bergers des champs? Fa monina tsy tany amin'ny tempoly nisy an'ny reo sacrificateur mpivavaka reo? Pourquoi ce n'étaient pas les sacrificateurs qui étaient dans les synagogues et le temple qui étaient au courant de ça en premier? Nefa reo ny tena mpivavaka be. Alors que c'était ceux qui priaient jour et nuit. Tokony reo ny sehon'ny anjely voalohany hoe tonga le Messie. C'était les personnes qui, normalement, d'un point de vue humain, qui devaient être au courant la première fois que le Messie voulait se révéler. Teneny eo akaikiny hoe mahagaga zany. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est étonnant. Hein? Mahagaga e? C'est étonnant, n'est-ce pas? Fa monina tsy tany amin'ny Hérode. Pourquoi c'était pas Hérode? Zay ny teneniko anao hoe misy zavatra fiova maso mila miova androany. Et il faut que on a une nouvelle vision aujourd'hui, on a de nouveaux yeux. Raha antaniko anao hoe fa maninona tsy tany amin'ny tempoly no nisehon'ny anjely reo mivavaka tany amin'ny tempoly fa naninona ary ny anjely? Iza ny afaka amaly an'izay? Si je vous demande pourquoi ce n'était pas les sacrificateurs dans le temple qui étaient au courant pour la première fois de la venue du Messie, qui peut répondre à ça? Misy fe? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Teneny eo akaikinao hoe sokafo amin'izay masom-pananao manomboka androany. Dis à celui qui est à côté de toi, ouvre les yeux, tes yeux spirituels à partir d'aujourd'hui. Aza malaky ohatrany hoe voasarika an'ilay zavatra manaitra amin'ny maso. Ne sois pas attiré trop précipitamment par des choses extérieures. Fa jerefo maiza mihaino an'Andriamanitra rehefa miteny. Mais apprends à écouter Dieu quand tu parles. Misy ady a eto amin'ity tany ity. Sur terre, on a des combats. Inona ary ny adintsika eto amin'ity tany ity? Quels sont nos combats ici sur cette terre? Misy afaka miteny ve hoe ady inona ny adintsika? Est-ce que quelqu'un peut nous dire la réponse? C'est quoi ce combat-là? Alléluia. Ady amin'ny finoana. C'est le combat de la foi. Azonareo misy finoana mila hiadivantsika, mila hijoroantsika. Il y a une foi pour laquelle nous devons combattre. Zao a ny azahoantsika an'izay finoana zay a dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra rery ihany. La foi vient de la parole de Dieu. Teneny eo akaikinao hoe ianao ve mba manana tenin'Andriamanitra hijoroana? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as une parole sur laquelle tu t'appuies? Inona mba tenin'Andriamanitra joroanao mandritra ny semaine nanao iny? Sur quelle parole tu t'appuies pendant toute ta semaine, par exemple? Tsika eto zao ve misy tena hoe mitoetra
misy zavatra tenin'Andriamanitra hoe ty zavatra ty tena ijoroako rangahy. Est-ce que ici, on ose vraiment dire qu'il y a une parole de Dieu sur laquelle on s'appuie? Raha tsisy tenin'Andriamanitra ianao ijoroanao a, Si tu n'as pas de parole de Dieu sur laquelle tu t'appuies, dia rava ny finoanao. ta foi est détruite. Eto misy rahalahy zay a, Ici, j'ai un frère. tsy dia mpiditra fiangonana izy a, Il n'aime pas trop aller dans des églises. fa olona tena nijoro zay raha zay. Mais c'est quelqu'un qui est très ferme. Miala tsiny arahanao témoignage kely ny fiainanao rahalahiko. Désolé si je vais faire un petit témoignage de ta vie, mon frère. Rehefa nandaly ado sarotra io rahalahiko io a, ny asany a tsy voalony karama voahidy ny société. Il est passé par une grande épreuve. On ne lui a pas donné son salaire parce que la société a fait faillite. Karama eritreto ny ofatrano nefa mila payena. Alors qu'il doit payer le loyer Vady aman-janaka koa mila omena sakafo. et il doit nourrir aussi sa famille. Dia ozy izy le mpiara-miasa atao amin'le orinasa hoe satria izy responsable na parc na automobile. C'est un responsable de parc automobile et ses collègues de la société lui ont dit, Hoe andao ahodina rangahy reto tomobile reto amidy a. ils ont dit, vas-y, on fait un petit micmac avec toutes ces voitures, on va les vendre Satria tany en amin'ny- cachette. satria tany amin'ireo daholo ny papier rehetrarehetra momba an'ireo tomobile io zany hoe afaka nalefa soa tsara satria tomobile amin'ny société koa le izy. C'est parce que les papiers de toutes ces voitures, c'est eux qui les avaient et ils étaient vraiment en capacité de faire cette vente en cachette. Zany hoe raha lôzika ny olombelona zany dia normal hoe sady ny karamako rangahy rehefa tsy azo a, normal be zany hoe ny misy charge atao tokantrano a, solution facile zany. Et dans la logique humaine, c'est très normal si déjà on te paye pas ton salaire. Donc pour toi, c'est juste même de vendre la voiture de la société, même si c'est en cachette. Dia ny collègue ny rehetrarehetra efa d'accord hoe andao rangahy atao ary dia tenenina le rahalahintsika io. Et puis tous ses collègues étaient déjà d'accord sur cette démarche et ils ont dit, vas-y, on va convaincre ce frère-là. Dia ozy izy Et puis lui, il a répondu, sanatria hors de moi, tsy hanao an'izany aho izy. je ne vais pas faire ça. Na tsy sakafo ary ny vady aman-janako, Même si ma famille ne va pas manger, na tsy avoaloako ary ny ofantranoko, même si je ne vais pas pouvoir payer le loyer, tsy ame zavatra alatra zany amin'ny vady aman-janako. je ne vais pas nourrir ma famille à travers un vol. Teneno akaikinao hoe fijoroana zany rahalahy. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est ça la fermeté dans la foi. Nanjary fijaliana izy, Il est passé par des souffrances. fantatro tsara ny tantarany, Je connais son histoire. fampahery zay. On s'est encouragé. Fa za miteny ianao, vetivetika tena naovan'Andriamanitra ny fiainana. Mais moi, je peux te dire que en un instant, Dieu a chamboulé sa vie. Na izy ary zao tena hoe ohatra ny angarana ozy izy tonton mantsena. Izy mantsy samy teny ana pasteur hoe tonton ozy izy. Et maintenant, il est en train de dire que on dirait que Dieu m'a favorisé. Satria nisy tenin'Andriamanitra nijoroany. Parce que je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Zay ny teneniko anao hoe rahalahy sy ranabavy, mba inona ny tenin'Andriamanitra joroanao. Voilà pourquoi je t'encourage, frères et sœurs, sur quelle parole tu t'appuies. Tsy resaka hoe mivavaka be mandritra ny adiny tsy fantatro zay le izy, fa le tenin'Andriamanitra tafatoetra ao anatinao mihitsy. Je ne parle pas du fait de prier jusqu'à pas d'heure, mais je parle d'une parole de Dieu qui est vraiment ancrée dans ton cœur. Androany hoe ianao, teneno eo akaikinao, androany hoe a, Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui, mila mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. tu dois t'appuyer sur une parole de Dieu. Raha tsy zany hoe Sinon, taraiky eto ianao. tu seras laissé là. Tu resteras là.
Ohatra ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe mamela heloka ohatra. Par exemple, la parole de Dieu dit pardonne. Tenao miziriziry foana hoe za rangahy tsy hamela. Et puis toi, tu insistes, non, je ne vais pas pardonner. Dia mba afaka anao zavatra amin'izany olona zany ve Andriamanitra mba valio ahy eto? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec un homme ou une femme comme ça? Na pasteur io olona io, Qu'il soit pasteur, na archbishop, qu'il soit archbishop, na apôstôly, qu'il soit apôtre, nefa tsy mahay mamela heloka. mais mais s'il ne sait pas pardonner, Valionareo ahy. Afaka anao zavatra amin'ny fiainan'izany ve Andriamanitra? est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans la vie de cette personne? Ty resaka fanarana an' Jesosy ty raha lasa ranabavy. Cette marche avec Dieu, mes frères et sœurs, Dia fijoroana amin'ny tenin'Andriamanitra. c'est une marche où tu tiens ferme dans la parole de Dieu. Tsy miresaka testamenta taloha dito folo, Je ne parle pas de l'Ancien Testament, des 10 commandements, fa le firaisanao amin'ny communion amin'Andriamanitra mihitsy, mais je parle de ta communion profonde avec Dieu, amin'ny tenin'Andriamanitra. avec la parole de Dieu. Indrindra misy zavatra tsy hitanao amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny teny hoe ty zavatra ty mila réglenao. Il y a des choses qui ne sont pas forcément claires dans la parole de Dieu, mais Dieu te révèle dans ton cœur qu'il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Za zao ohatra taloha olona be korotana be a, Moi, par exemple, avant, j'étais quelque chose de très désordonné. dia nisy fotoana reko mihitsy Andriamanitra miteny hoe manomboka izao ianao a, mila mipirina tsara ny trano a sy ny rehetrarehetra vao miala n'io trano io ianao. Tsy atao anaty baiboly zany zavatra zany. Par exemple, par rapport à ça, j'étais très désordonné et Dieu m'a vraiment révélé, il faut que tu saches ranger ta maison avant que tu partes. C'est pas dans la Bible ça. Fa anatin'ny communion misy zavatra tenenin'Andriamanitra anao, misy zavatra mila réglena ny amin'ny intimité anao any anatinao any. Mais dans la communion, il y a quelque chose que Dieu règle à l'intérieur de toi. Teneniny eo akaikinao hoe misy zavatra tenenin'Andriamanitra any anatinao any amin'izao. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un message de Dieu en toi maintenant. Mila ataonao zay raha tianao débloquer io zavatra mampikatso ny fiainanao io. Si tu veux que ta vie soit débloquée, il faut que tu le fasses. Iza eto amintsika eto misy olona tena ohatrany hoe mihodinkodina zany ny fiainany tsy mety tafavoaka. Qui se sent dans sa vie comme si il tournait en rond. Za tsy miteny hoe olona sedrana ny finono hoe mahazo fiadanam-po izy a, fa le tiako tenena le olona le tena hitanao le tsy pisy re mihitsy mandalo fisedrana fa ohatrany hoe ahoana foana ary zany fiainako zany. Je ne parle pas de quelqu'un qui passe par des épreuves et qui a la paix de Dieu, mais je parle de ces personnes qui ne sont jamais heureux dans leur vie, qui se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends rien. » Zao teneniko anao. J'ai un message pour toi. Andriamanitra efa mipitsipitsika eo am-ponao foana. Dieu chuchote toujours à ton cœur. Accepte eo fotsiny. Accepte sa voix. Ao anatin'ny sainao mety hoe mafy zany. Peut-être que dans tes pensées, c'est trop dur. Fa samy teny ianao hoe zay ny solution nefa. Mais moi, j'aimerais te dire, c'est ça la solution. Amen. Amen. Teneniny eo akaikinao hoe aza matoritory a. Dis à celui qui est à côté de toi, ne dors pas. Androany a faly be koa a. Je suis très content aussi aujourd'hui. Misy any rahalahy safety taty vola Sidonie, misy olona avy any Haute-Savoie koa atsy a. Aloha mba hitsangana kely zareo avy any Haute-Savoie, tonton Erika Mianakavy. Je suis content pour mes frères, les frères et les sœurs qui sont là aujourd'hui. Il y a même des frères et sœurs qui viennent de la Haute-Savoie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tonga soa nareo rahalahy tena faly be zay a. Raha mijery direct tamin'ny église lumière nareo dia hitanareo io rahalahy Erika io ny batteur ao izy a. Sady misy ministère napetraky Jesosy zay aminazy a, tsara be fa ho partageko anareo amin'ny YouTube ao. Si vous regardez le direct de l'église Lumière, vous allez voir Eric en train de faire la batterie. Et il a aussi un vrai ministère, un très bon ministère
très qualitatif et on va vous partager ça. C'est quelque chose sur YouTube. Faly be zay. Faly be. Amen. On est très content de vous recevoir. Rehefa mahazo tenin'Andriamanitra antsika dia andao anaiky fotsiny. Quand on reçoit la parole de Dieu, acceptons juste. Misy olona zay zao ato a. Il y a quelqu'un même présent ici. Tamin'izaho vao tonga taty à France voalohany, Quand je venais d'arriver en France, izy no tsenana. c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Tena ohatran'ny ray aman-dreniko mihitsy izy. C'est vraiment comme, je le considère comme un père. Anisan'ny olona tena conseiller anahy tamin'ny fiainako izy. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé dans ma vie. Nisy fotoana sady niara-niasa koa zay tamin'ny resaka événementiel. Et on a travaillé ensemble également sur des événements. Mety gaga izy hoe ireo kay le baffle. Et peut-être qu'il se dit et il est étonné, mais c'est les baffles qu'on a utilisés à l'époque. Tena magaga ny fiasan'Andriamanitra tsisy nanapohan'izany hoe lasa tao am-piangonana ireo zao. C'est étonnant parce qu'on s'y attendait jamais que ces baffles vont être utilisés à l'église plus tard. Dia kasihan'i Jesosy izy fa aleo izy inviteko hanao vaviolombelona ho antsika. Et il a été touché par Dieu et je veux vraiment l'inviter à témoigner aujourd'hui. Izy mihitsy ny resy lahatra hoe zaho izy tsy maintsy manao témoignage. Et c'est lui-même qui était convaincu que je dois témoigner. Dia manasa anao tonton partageo ny témoignagenao ampaherezana ny vahoakan'Andriamanitra dia manasa anao aty ambony. Dia ataontsika teka Donc je t'invite, tonton, à vraiment partager ton témoignage aujourd'hui. Amen. Amen. Enoy tsara, tena enoy tsara. Écoutez bien. Enoy tsara. Excusez-moi. Frères et sœurs, jeunes, parents, peu importe qui tu es, c'est pour la gloire de Dieu que je suis là aujourd'hui. Zavatra nandalo tsara tena ho fantatsika hoe tena misy Andriamanitra. J'aimerais que nous sachions que Dieu existe vraiment. Histoire fohifohy mamela ahy ianareo. C'est vraiment une courte histoire, mais permettez-moi s'il vous plaît, Ilaza zavatra vitsivitsy kely. pour vous évoquer quelque chose. Zavatra nitenenin'ny pasteur Daniel teo moa zavatra tsy dia tiako loatra zany ny tenenina le izy ary ny fiainako satria depuis tamin'ny 98 nefa mipetraka teto en France. Ce que pasteur Daniel a raconté tout à l'heure, c'est vrai que j'aime pas trop quand on raconte tout ça. En fait, je suis ici en France depuis 98. En 2012 non 2014 nandalo fotoatsarotra be zany ny fiainako satria nikorotana ny tokantranoko dia nisarak'izay mivady telo ny zanakay. 2014, je suis vraiment passé par une grande épreuve parce que mon foyer, j'avais beaucoup de combats dans mon foyer et on s'est séparés, on a divorcé avec ma femme. On a 3 enfants. Ary voatery tsy maintsy niala teto a Frantsa satria ilay vadiko moa mafimafy ihany izy eo amin'ny juridiction satria juriste izy.
Et j'étais obligé de quitter la France parce que ma femme, c'est une juriste, donc elle connaît très bien la loi. Vitany nazahoana jugement hoe j'ai pas le droit de visiter mes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle a réussi à avoir un jugement qui dit que j'ai pas le droit de visiter mes enfants jusqu'à leur 18 ans. Hatramin'izao tsika miteny zao azy dia mbola any amin'ny mbola enregistré any amin'ny sécurité sociale any amin'ny kafy any zany document na jugement zany. Et jusqu'à maintenant, ce jugement est enregistré dans les services publics comme la CAF, etc. Tonga nefa ny fotoantsarotra ray volana latsaka kely zay. Et puis il y avait une autre épreuve, un temps difficile aussi, il y a à peine un mois. Tsy maintsy nandray safidy aho hoe andeha hiverina aty Frantsa satria rehefa niditra hôpitaly tany Antananarivo aho nandritra ny 15 jours dia hita hoe gravy ihany ny aretina mahazo ahy. Je me suis dit que je devais revenir en France parce que quand j'étais hospitalisé à Antananarivo, Oui, oui, hôpital Girard Robic, à Antananarivo, je me suis rendu compte que c'était un peu grave quand même ce qui m'arrive. Niala tany Madagasikara tamin'ny 30 janvier teo. 31 janvier zany tonga teo sabotsy 31 janvier za no tonga teo à Roissy. Et puis je suis parti de Madagascar le 30 janvier pour venir ici en France et je suis arrivé le 31. Talohan'ny alako tany dia niantso an'ny pasteur Daniel moa za amin'ny mahazanako azy hoe any amin'ny hôpitaly misy oxygène no miantso atsapy anazy tamin'izay fotoana izay dia taitra be izy eny amin'ny an-dalana hoe fa maninona ianao tonton ty dia nijanona mihitsy izy dia za le soa tsy mpitaraina fa marary dia tsy maintsy ho any Frantsa fa tsy vita eto le fitsaboana fa maty eto ary mijanona eto. Et puis à ce moment-là, quand j'étais à l'hôpital, j'étais encore sous oxygène. J'appelais pasteur Daniel via WhatsApp et il était très, très surpris de m'avoir vu parce que voilà, il m'a demandé mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et puis je lui ai juste raconté que je dois revenir en France parce que mes soins ne peuvent pas être faits ici. Mialohan'izay nefa dia izao no teny nandritra ny 3 jours teo zany préparation tany mbola tao amin'ny hôpitaly dia izao no tenin'ny pasteur Daniel hoe tonton ninona fikasanao ataontsika rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy tanteraka. Resy lahatra ve ianao fa manana ray aman-dreny am-panahy aho izy fa hiresaka aminy dia mba tiako mihaona nareo mianaka. Dia tsisy zany fa pasteur Rodolphe zay fantatrareo tsara angambany. Et puis il m'a dit à ce jour-là que tonton, est-ce que tu es sûr de revenir ici parce que en fait, quels que soient nos désirs, quels que soient nos projets, si c'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Mais j'ai un père dans la foi et j'aimerais que tu puisses le rencontrer. Il s'agit de pasteur Rodolphe que vous connaissez très bien. Alefaso ny numéro an'ny pasteur Rodolphe fa resy lahatra fa hiantso azy. Et puis moi je lui ai dit donne-moi alors son numéro et je vais appeler pasteur Rodolphe. Tiako nefa mampafantatra anareo je suis pas quelqu'un facile surtout au niveau de la foi. Et j'aimerais tena tsy facile. Je suis quelqu'un de très difficile par rapport à la foi. Fa ny zavatra tsapako hoe tsy tamin'izaho hoe narary tena raha hoe resaka spirituel fa niten'ny pasteur Daniel tamiko hoe ny zavatra rehetra atao ka saina atao ka tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy tanteraka. Izay ny intrigué anahy satria nahoana ny tenako dia mpandraraha.
En fait, cette parole que pasteur Daniel avait sur sa bouche en disant que tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne va pas s'accomplir. Et ça m'a vraiment intrigué parce que moi, je suis un homme d'affaires. Betsaka ny zavatra nataoko de très haut niveau tany Madagasikara fa rehefa tonga eo atapiny eo menjera tsy indray mandeha J'ai tonga fait, eo ambony eo dia menjera. j'ai fait quelque chose de vraiment de très haut niveau à Madagascar concernant le business, etc. Mais une fois que j'arrive à un certain sommet, à chaque fois, il y a une chute brutale. Et c'est pas juste une seule fois que ça s'est passé, c'est plusieurs fois, à chaque fois. Fa ny teniny manao hoe alao izy mba mihaona mivavaka miaraka amin'ny pasteur Rodolphe fa tena tonga dia resy lahatra tsy fantatro. Et Tout de puis, suite dia nandray tomobile ny tenin'ny chauffeur koa ndaontsika ho andeha eny amin'ny bypass misy olona vonjentsika ho any amin'ny bypass za mbola tsy malala io aiza ny tranon'ny pasteur Rodolphe fa nijanona teo kaikin'ny gastro teo zany. Nahazo ny numéro amin'ny pasteur Rodolphe dia niantso azy. Dia ianao tonton-ny pasteur Daniel eny tompoko dia zaho mba mangataka fihaonana aminao. Dia zaho izy mbola tia Tanjombato izy fa afaka miandry ve ianao dia tsy maninona mihitsy fa aiza ianao zao zaho eto akaikin'ny gastro mais c'est bien satria zany eo izy akaiky kely eo juste miakatra kely ambony dia ao ny tranony niandry a. Et puis je suis parti de l'hôpital directement pour rencontrer pasteur Rodolphe. Je suis encore une fois, je suis quelqu'un de très difficile, mais quand pasteur Daniel m'a dit de le rencontrer, j'étais directement convaincu sur le coup. Et je me suis rapproché de sa maison et j'ai appelé pasteur Rodolphe qui m'a dit qu'il était encore dans un autre endroit, mais il arrive bientôt et qu'on va se revoir bientôt. Eo no manomboka ny tantara. Miala tsiny fa lavalava kely zay. Et l'histoire commence là. Rehefa nihaona tamin'ny pasteur Rodolphe dia nijery ahy izy dia zako jereko koa amin'ny fasoko izy. Et quand on s'est vu, on s'est regardé les yeux dans les yeux. Teo amin'ny braony raha misy mahalala ny ohatrany sy eo amin'ny braony moa dia teo amin'ny braony teo zay no niresaka. On s'est parlé dans son bureau. Dia inona hozy izy tonton no aninao fa pasteur Daniel izy efa niteny tamiko tena nazava taminy aho hoe sady jereko ihany izy. Et, et puis il m'a demandé qu'est-ce qui t'amène ici, tonton. En fait, on a déjà un peu parlé avec pasteur Daniel. Dia nanazava taminy hoe niteny tamiko pasteur Daniel hoe ny zavatra ataonge rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia kapote foana fa tsy tanteraka fa tsy fantatro aho fa nanomboka ohatran'ny resy lahatra aho aza anatonana anao. Oui, en fait, on m'a dit, pasteur, que tout ce qui n'est pas volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Et j'étais convaincu, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais convaincu de m'approcher de toi. Dia teo dia ay ianao izy izy raha ny fijeriko anao tu es quelqu'un généreux izy tia manampy olona ianao tonga dia manao lecture izy ohatrany hoe olona niara-niaina tamiko. Tonga dia ianao izy tia manampy olona ohatra zao ny fiainanao partage foana ary tena fiainako zany vao nanomboka hoe nitady vola fa saingy ozy izy. Et il a décrit vraiment ma vie, c'est comme si, et qui je suis, c'est comme si il me connaissait depuis des années et il a révélé tout ça. Mais il a dit un mais manana problème mangeza be ianao io. Mais tu as un gros problème. Inona hoa pasteur? C'est quoi, pasteur? Mila mamela heloka ianao. Il faut que tu pardonnes. Tena nierikerika mila mamela heloka ianao. Eny za eo pasteur betsaka ny olona manao zavatra mampalahelo tamiko ohatr'izany. Za efa nisy olona tena hoe tena volako amina miliara zany very tena hoe napoka ny olona tsy dia tena nampiasako saina fa saingy izao ny atao anatin'ny lohako dia hoe ny fery afaka fa ny olatra mipetraka iny le heloka mamela heloka ianao izy fa
izay ozy ny tsy mampandroso ny zavatra zay ataonao. Il faut que tu pardonnes parce que c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie. Eo zany mba nisan'ny afatra voalohany apetrako hoe ny famelan-keloka ny zavatra lehibe indrindra fa tsy misy zavatra androso amin'ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa tsy mahay mamela heloka ary mahay mifona koa eo anatrehan'Andriamanitra hoe zao tsy nentina ataoko hatramin'ny keloka hatramin'ny lehibe. Le pardon est vraiment l'une des choses les plus importantes. Et si on ne sait pas pardonner, on ne peut pas avancer avec Dieu. Teo dia efa nanomboka ohatran'ny nesola zay ilay niditra hôpitaly 15 jours tary amin'ny Gérard tary. Et à cet instant-là, j'étais directement soulagé, comme si j'étais beaucoup mieux que les 15 jours que j'ai passés à l'hôpital. Oui, pasteur Rodolphe tamin'izay nandao tsika hivavaka taontaona zay dia valianao sy fanontaniana apetrako. Et puis, pasteur Rodolphe m'a dit, on va prier tonton et tu vas répondre à chaque question que je te pose. Vite zay dia ity ny zavatra lehibe indrindra. Voici la chose la plus importante pendant cette rencontre. Mialatsiny aminareo Je m'excuse raha niteny an'izao zavatra zao. si je dis cette chose. Nisy teny niteneniko tamin'ny voalohany hoe je ne suis pas quelqu'un facile spirituellement. Je suis quelqu'un de très difficile spirituellement. Fa teo anatrehan'ny pasteur Rodolphe tena niondrika ary nanaiky izy ny olona voalohany nametraka tanana tamin'ity lohako ity hatramin'ny atsirovako tena fa tsy nanaiky an'izany mihitsy aho. Depuis ma naissance, je n'ai jamais accepté à ce qu'on m'impose les mains. C'était pasteur Rodolphe, la première personne que j'ai accepté à m'imposer les mains. Ary rehefa niteny azy an'izany aho dia nitomany izy. Ianao accepteko satria fantatro fa mpanompon'Andriamanitra ianao, fantatro jeren'ny tavako ohatr'izao ianao dia fantatro fa tena olona mivavaka, tena olon'Andriamanitra ho ianao, fa tena manaiky aho. Toroy ihany ny lalana hitondrako ny fiainako pasteur, ampalala ho ahy ny zavatra izay tokony ataoko zay zavatra tsy fantatro. Et quand je l'ai vu, quand je lui ai raconté ça, il a commencé à pleurer. Pasteur Rodolphe a pleuré quand je lui ai raconté que c'était la première personne qui m'a imposé les mains. Et je lui ai dit que j'accepte parce que je sais que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Nanomboka teo io ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra tamiko en espace de 15 jours. Ho afofoeziko amin'izay le izy fa ny tohina dia zavatra fantatsika rehetrarehetra zao. C'était le premier miracle. Raha mitady dokotera spécialiste tsika eto Frantsa, misy mahazo an'izany ve ao moins de 4 mois? Si on cherche des médecins spécialistes en France, on n'arrive pas à trouver un rendez-vous avant les 4 mois. Ny ala avy any Madagasikara dia ohatran'ireny mialatsina fataoko sangisangy zaritena ohatran'ireny ombidia mandehandeha reny fotsiny hoe andeha lesy fa dia izay fandonany ihany tonga taty an-dafy. Rehefa tonga taty an-dafy avy aty am-piangonana aty pasteur Daniel tamin'ny sabotsy io amin'ny 7 alina izy satria za efa tonga ao an-trano. Raha namany resy mivady moa naka teny Roissy tazako izy mivady. Merci beaucoup resy mivady fa tena tsy fantatro izy fa tena izy ny naka teny Roissy. Izy ny tonga tany an-trano tsy adinoko zany. Izy nandro sakafoko. Et puis je suis venu en France et il y a des frères et sœurs ici qui sont venus me chercher à l'aéroport. Et je vous remercie vraiment pour ça. Voilà. Dia niresaka angamba antsika raha tadidinareo mivady hoe andao hitady dokotera, isa le dokotera ho ananovana satria mila de médecin de référence zany alohan'ny totrana hoe andeha any amin'ny ino moa izy teo any amin'ny urgence na ohatrohatra zany. Et puis ils se sont dit qu'il faut qu'on m'amène aux urgences, etc. Tonga ny tamin'ny 7 alina rehefa tonga i pasteur mianakavy Et quand la famille de pasteur Daniel est venue à 21h, misy bonne nouvelle tonton izy. on a une bonne nouvelle. Miracle voalohany io moa izy mahalala tsara ny antso mpiara-mivavaka izy comme ça. Elle s'appelle Titiane, mety misy mahalala anazy angamba nareo.
Zany madame zany a mivarotra any an-tsena no mandalo dokotera anankiray fantany client dia samborina fotsiny zany hoe dokotera sao dia mba mahafantatra anao fa misy fianakaviako tonga avy any Madagasikara marary be izy ohatran'izao fa mila spécialiste movy tsy le dokotera mihitsy no spécialiste momba le aretiko. Waouh. Il y a une sœur qui était en train de faire son travail. C'est une vendeuse. Et en fait, il y avait un médecin qui est passé là où elle travaillait. C'est un médecin qui est un de ses clients. Et c'est elle qui a dit à ce médecin-là, en fait, on a un ami qui a besoin de tel traitement, etc. Et c'est vraiment le médecin dont j'avais besoin, parce que c'est le médecin qui traite vraiment ce que j'avais. Zay aloha zany a ny rehefa tonga ny andro sabotsy a zay a miracle voalohany zay. C'est le premier miracle. Andininy faharoa ny taratasy ny secoeko efa en sommeil satria efa tsy teto nandritra ny folo taona dia en sommeil ny taratasy ny secoeko zany ko izy teto za misy taratasy fa tsy hoe olona misy problème inona ro ano ataoko Andriamanitra. Et puis tout ce qui est sécurité sociale, etc., ça fait 10 ans que je n'ai plus utilisé ça, donc tout ça c'est en suspens. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dia hoy pasteur Daniel manao hoe izy mivady tonton Jesosy eo akaikinao andana makany a Beauvais fa tsy maintsy misy vahaolana eo. Et puis il y a pasteur Daniel et sa femme qui m'ont dit tonton, Jésus est avec toi, va à Beauvais et il y aura une solution pour toi. Raha ny lalàna dia milaza fa manitsaka ny territoire eto pendant 3 mois ianao vao afaka manao reo ouverture ny dossier anao izy. Selon la loi, tu dois rester 3 mois avant qu'il ne réouvre ton dossier médical, etc. Sady mivavaka eny an-dalana. Je prie pendant que je suis en chemin. Ampio Andriamanitra omeo amin'ny vahaolana matoky ianao a. Seigneur, je te fais confiance, ianao je suis fort. irery ihany no manjaka amiko. Tu es celui qui règne dans ma vie. Donne-moi la solution. Tonga teo ambarava satria eo ambaravany misy sécurité miambina anao. Et devant la porte, il y avait un membre de la sécurité qui attendait. Dia ny saina sady mivavaka hoe Andriamanitra inona no teneniko. Et puis moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Nitsiry tato anatin'ny saiko hoe lazao izy fa vao avy mivoaka hôpitaly alahy. Dis-lui que tu viens de sortir d'hôpital. Dia nanatona anazy a dia niteny zaho fa mivoaka hôpitaly fa mba omose za aloha akako ina alohan'ny andrazavako anareo ny kahako. Et puis moi je lui ai dit donne-moi une chaise s'il te plaît parce que je viens de sortir d'hôpital. Dia napetrany anatsofony dia napetrany tao anatin'ny tao dia avy eo amin'izay avy nitantara fofoeziko ilay izy nitantara tamin-jareo zao ny kahako zao ny kahako zao ny kahako. Et puis je leur ai raconté mon cas. Ity ny dossier rehetrarehetra. Et voici tout mon dossier. Analyse tout rehetrarehetra ninina. Fa en danger ny fahasalamako a. Za mila miditra hôpitaly. Ma santé est en danger et je dois être hospitalisé. Namelo moa le vazaha anankiray hoe mais vous avez pas le droit ça fait combien d'années il faut attendre 3 mois. Et puis ils ont dit mais vous n'avez pas le droit il faut attendre 3 mois. Farany somary ohatran'ny niakatra kely dia zao ny teny nataoko taminy hoe sady mivavaka ihany eo apio Andriamanitra fa tsy maharesy ny herinao ty. Et puis j'étais un peu en colère et en même temps je prie en lui disant Seigneur aide-moi parce que ça ne va pas dépasser ta puissance et ta capacité. Zao ny teny nataoko taminy hoe ny côté izy teto nandritra ny 24 taona va za. J'ai pas mon droit. 1 en 2 za tsy afaka nijanona teto fa jereo ny jugement ao anatin'ny dossierako. Fa efa manao menasy mihitsy ny renjanako hoe vao miantsoantsoan'ireo zaza ireo tonga dia polisy dia any ampontsy ianao. Mafy zany pendant 18 ans. Pendant 6 ans zanako niala teto aho.
Nitomany ny zanako zany a Madagasikara miantso izy. Mitady moyen le farala zany moa zany tena professionnel le farala entre parenthèses. Teo amin'ny sécu amin'izay. Jereo ny droit fa marary a. Je suis en danger et d'autant plus je suis français quand même. Natao ohatra le ramatoa dia lasa mivory zareo. Nandresy Andriamanitra teo. Nanaiky izy fanokatra ny dossier ako. Niantso ny tantinina rehefa avy tantinina zao sy résultat ty. Bravo Jésus. Épisode tsy haiko na faharoa sy na fahatelo. Vita iny. Nitoy moa iny zany satria mbola isy dossier complétena. Vita iny niditra indray tany amin'ny namonjy an'le rendez-vous tany amin'le docteur. Larbi amin'ny 17h30. Dia tonga tao amin'le docteur voaray. Faly moa ny tena mba voaray zany ka raha ny olona efa bolana efa miracle ny zavatra miseho. Teo amin'izay miracle fahatelo ary tena ngeza be. Izahay izy manao consultation anahy eo fa nilatsaka ny atao hoe tena tsodranin'Andriamanitra en même temps en ligne miaraka amina professeur chirurgien lehibe amin'le aretina mihitsy ao amin'ny hôpital Saint-Louis Paris 10 no en ligne aminy. Dia ozy le professeur hoe je prends en charge. Sous 48 heures ozy dia atsony assistanteko izy. Alléluia. Mbola tsy feno une semaine. Ny ampitsinina dia efa natsomy dia tonga tao Saint-Louis. Niraisiny. Olona folo izy no mobiliseny teo. Assistante telo dia chirurgien anankiroa manao visionnage le scanner. Ary teo mbola miracle fahatelo. Tsy mbola nisy teto an-dafy ka olona mitondra dossier avy any ambanivohitra any ka ho considéré ny dossier anao. Fa izany dossier rehetrarehetra zany tsy nisy naveriko. Fa iny no considéreny fa efa tamin'ny zoma zany vita biopsie. Izay tsy vita ao anatin'ny 6 mois zany izay ny démarche rehetrarehetra zany na mbola eto an-dafy azy ianao. Ka ho iamanao hoe alléluia. Merci mon Dieu, rien sans Dieu. Isaoran'Andriamanitra fa izy no avo indrindra. Farany omaly namaly ny tany amin'ny sécu tonga ny taratasy tany an-trano. Satria za hébergé ao amin'ny zareo. Tonga ny taratasy tany an-trano hoe tonga atero ty izy ny feuille de soin anao nidiranao hôpital tany Saint-Louis dia amoahana ny dossier anao. En même temps mivoaka ny rendez-vous koa ao amin'ny hôpital Saint-Louis amin'le échéance les traitements amizay zany amin'ny le 9 mars. Ny message tiako ampitaina rahalahy sy ranabavy zandry zokisany. Ninona eo aminao na manamboly ianao na mananinona ianao na mananinona ianao rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'ny laoniny io. Isaorako Andriamanitra fa noho ny fisiany Jésus de Nazareth, noho ny nandatsahany rany teto amin'ity tany ity nahatonga n'izao hoe 2 semaines efa tamin'ny zoma androany moa sabo tamin'ny zoma heriny 2 semaines nefa vita biopsie efa taiza mba nahitalana zany hoe zavatra rasaina. Tiako ambara zany ray rahalahy saranabavy isany. Misaotra antsika rehetrarehetra mahatsiaro an'Andriamanitra. Misaotra antsika rehetrarehetra mivory ohatran'izao noho ny herin'Andriamanitra dia akintsika amin'ny tanteraka ny fiainantsika fa zava-poana rehefa tsy misy Andriamanitra. Misaotra tompoko, mankasitraka indrindra tompoko. Ndry ataontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Nisy navoaray zavatra ve tamin'izany témoignage zany. Ikorana bavintsika Sidonie koa vao nisitranin'i Jesosy nijoro témoignage il y a 2 semaines angamba teo zay ho an'izay olona teto na intsara ny témoignage izy koa tratrany cancer.
sy tranon'i Jesosy. Ny témoignage tety izy. Izao teneniko anareo hoe nitsoroa amina tenin'Andriamanitra fotsiny. Andao mivoaka eto tsika tsy fantatry izay teny apetraka Jesosy eo am-ponareo. Tsy resaka lalàna ho ale izy fa misy teny tokony iainantsika isan'andro. Raha te hipersentsika amin'ity fiainana ity satria adina teny androany. Farany tena farany hitoraka voninkazo kely koa amin'reto zoko reto safidy sy vola reo. Izy tsenany tontontany tamin'ny tena misaotra anareo. Izay mirahalahy reo koa tena tsy mifakafoy mihitsy. Izao teneniko anareo ny ahafantarana ny namana dia amin'ny ady sarotra hoe présent sa tsy présent. Fantatry sy tonton safidy zany. Misy fotoana anatina olana zay fa tsy mifanary zany zay. Amen. Farany te hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra. Ny antom-pisitsika zareo ny atao hoe fitiavana dia ny iraisantsika amin'Andriamanitra tokana amin'i Jesosy Kristy. Mivoaka eto tsika dia ny firaisana amin'i Jesosy mila tenin'Andriamanitra, le tenin'i Jesosy, satria izay Jesosy Kristy dia le tenin'Andriamanitra velona tonga teto tany. Dia mila manana tenintsika iainantsika isan'andro. Satria raha tsy izany raraka eto tsika. Raraka eto tsika raha tsy manana tenin'Andriamanitra lasa ranabavy. Zava-poana ny iainantsika raha tsy manana tenintsika. Raha tena te persenao amin'ny fiainana, atsaro daholo ireo tabataba rehetrarehetra. Ny réseaux sociaux, ny fijerevana télé lava be, tsy fantatro, tsy lalàna ny teneniko anao. Tiako tenenanao amin'izany, tsy lalàna ho anteneniko. Fa raha te hanana communion, raha te hiainan'izany fiainana izany ianao, mila ny tenin'Andriamanitra ny ampitoerintsika bebe kokoa anatin'ny fotsika. Raha tsy izany tsika, lasa ohatran'ny olona tsy manana an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Amen. Te an-tany ianao hafarany. Inona ny zavatra miova rehefa tena ny olona niona tamin'Andriamanitra? Inona ny zavatra miova? Iza ny afaka mba maly fanontaniana farany? Afaka asiana traduction kely ve pasteur? Qu'est-ce qui change réellement quand tu rencontres Dieu? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Inona ny zavatra miova? Qu'est-ce qui change réellement quand tu fais une rencontre avec Dieu? Lasa belgos bogos ve? Est-ce qu'on devient des beaux et des belles? Inona ny zavatra miova? Qu'est-ce qui change? Inona? Miova fo, miova fiainana. On change de cœur, on change de vie. C'est... Ouais. Fiadanam-po. Paix. Tsy mangeta etantany. Il n'y a plus soif, il n'y a plus la soif de ce monde. Marina daholo izany teninareo zany. Fa zavatra anankiray ny tena miova raha lasa ranabavy. Miova ny langagenao. Tu changes de langage. Miova ny langagenao. Tu changes de langage. Andao moa tsika hijery tsika maka exemple an' Jesosy dia ka vetivety fotsiny mba meo fotoana kely vetivety fotsiny azafady tompoko. Jean 11 afaka affichena ve azafady? Jean 11 à partir de verset 11. Oh. Aitsiao. OK. Io tantara io vakiako ilay izy fa manjary laza be le fotoana. Ataoko amin'ny teny frantsay au nom de Jésus. Ay, c'est bon. Ay, tsy nanenina raha nandray anao, zay kosa le izy. Alléluia. OK. Merci, merci tonton Faneva. Tatsika teka mafy be koa ny technicien-tsika tonton Faneva aussi tonton Yatsa mankasitraka. Après ces paroles, il leur dit Zalar. Zalar. Tena efa nona koa zany angamba. Efa mieritreritra salady sady.
Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Hitanareo le langazin'i Jesosy. Dia toizantsika manaraka. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il se guérit. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Hitanareo. Tsy menatsiny satria mbola tsy feno fanahy masina ny apôstôly tamin'ireo ny mpianatra Jesosy. Afaka atao traduction ihany ve pasteur azafady raha mety amin'izay mba. Ici, le langage de Jésus, c'est que Lazare dort. Et puis, les disciples, ils ne comprenaient rien du tout. Donc, Jésus a dû leur dire ouvertement que Lazare est mort. C'est pas une reproche parce que voilà, ils n'étaient pas encore vraiment changés à ce moment-là, les disciples. Amen. Ohatr'izay koa ny zavatra niseho tamin'le Jesosy Kristy le nanangana le zazakely maty anankiray. Et c'est ce qui s'est passé également quand Jésus a ressuscité la petite fille là. Ny olona rehetrarehetra me daholo hoe olona efa maty ko lazanao fa matory. Tout le monde s'est moqué de lui en disant quelqu'un qui est mort, tu dis qu'il dort. Hitanareo. Dia farany misy verset kely tiako jerevana kely dia ajantsika le izy. Et puis juste un dernier verset, on va terminer. Jacques chapitre 3 verset 6. Dans Jacques 3, 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée de la guerre. Et on va continuer. Toutes les espèces de bêtes et des oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, mais la langue, c'est les langues matures, pasteur Pars, pasteur Runzin. Ce n'était pas, je ne parle pas de la langue très délicieuse de pasteur Pars et pasteur Runz. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il se soit ainsi. Voilà ce que j'aimerais vous dire une dernière fois. Change ta manière de parler. À partir d'aujourd'hui, s'il y a une maladie qui entre dans ta maison, commence à voir comme Dieu voit, à voir le Dieu qui guérit et le Dieu qui donne la vie. Ne donne pas de la valeur à ta maladie, ne chante pas ta maladie. Donne de la valeur à la guérison de Jésus-Christ. Peu importe en fiainanao rehetrarehetra, rehefa misy zavatra hitanao hoe tsy mety amin'ny zavatra fahitanao sy masonao le izy. Peut-être que d'un point de vue extérieur, tu vois plein de choses qui vont pas. Aza miteniteny foana zany tsony reto. Ne parle plus, ne dis plus n'importe quoi. Aza miteny hoe atiranga dia tsy eto tsony a. Ne dis pas je vais jamais m'en sortir, par exemple. Ny fomba fitenitsika raha lasarana-bavy mila miova. On doit changer de manière de parler. Ny afantarana olona anankiray fa feno fanahy masina dia miova amin'ny fiteniny. On reconnaît quelqu'un rempli du Saint-Esprit quand il change sa manière de parler. Olona miaina amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahita amin'ny fiasan'Andriamanitra anatina zavatra inconfortable. Quelqu'un qui est rempli de Dieu voit l'œuvre de Dieu dans quelque chose d'inconfortable. Aza mihirahira problème tsony.
Ne crie plus tes problèmes. aza mirahira tsony hoe ty tsy mety tsony, ty tsy hiova tsony, ty ohatr'izao tsony. Mahita amin'izay fa hitan'Andriamanitra. Ne crie plus en disant ah mais ça ne va jamais changer, ça ne va jamais aller, ça ne va jamais bien se passer. Mais commence à voir ce que Dieu voit. Zay mahatonga an'izao tontolo izao miaratsy satria ny zanak'Andriamanitra tsy mijoro tsony araka ny mahazanak'Andriamanitra azy. Voilà pourquoi le monde va mal, parce que les enfants de Dieu ne sont plus fermes là où ils sont. Lasa devoly ny irahiraina ao am-piangonana ohatrany hoe devoly no mena valeur. On donne de la valeur au diable. Fa avalo efa resy ny devoly. Le diable est déjà vaincu. Manao tsinitsinany azy fijaliany Jesosy ianao raha mialatsiny tompo. Manao azy, manao tsinitsinany azy fijalianan'i Jesosy tsika. Raha mirahirany zavatra efa mipeheny Jesosy mbola omenao valeur ihany ry zavatra efa resy reny. On va minimiser la croix de Jésus si c'est déjà quelque chose que Jésus a vaincu, qu'on va encore célébrer. Mahita zao tsika problème miseho ohatra hoe mijery ohatra hoe mijery réseaux sociaux anao dia mahita mauvaise nouvelle ohatra. Par exemple, tu vas sur les réseaux, tu vois des mauvaises nouvelles. Dia inona ny réaction anao? Quelle est ta réaction? Ampitombo an'iny problème hitanao iny ve anao? Est-ce que tu vas à amplifier ce problème, cette mauvaise nouvelle que tu viens de voir? Sa ianao hanana fahitan'Andriamanitra hoe Andriamanitra ranga miasa ao ambadika an'io zavatra io. Ou est-ce que tu vas voir comme Dieu voit en disant Dieu agit derrière cette mauvaise nouvelle? Andaontsika hanana fahitan'Andriamanitra hoe na miaratsy ary zao tontolo zao. Commençons à voir avec les yeux de Dieu en voyant, même si le monde va mal, Ny zanak'Andriamanitra ranga miavaka. les enfants de Dieu sont différents. Ninona zavatra lalovanao amin'ny fiainanao io zao? Peu importe par quelles circonstances tu passes Mba afaka actuellement. ino ve anao androany hoe Andriamanitra ranga tsy maintsy mandrisy amin'ny fiainako. Est-ce que tu peux la victoire dans ma vie? Malahelo Andriamanitra raha mahita antsika reraka tsika. Dieu est triste quand il nous voit fatigués. Manomboka androany tsy te aheno tsony ahy eto hoe je suis fatigué de la semaine. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre ici ah je suis fatigué de la semaine. Tonga avy any eto amin'ny fanatrehana antsika nanao na semaine anao pouf raha tsy namely. Et ici, quand on est dans la présence de Dieu, alors ta semaine s'est bien passée? Non, c'est trop dur, etc. Mety hoe marina le izy zay ny fahatsapanao C'est une réalité, c'est quelque chose dont tu ressens, fa tsy zay ny fahamarinana mais ce n'est pas la vérité. satria mahery ianao amin'ny Jesosy. Parce que tu es fort en Jésus. Manomboka androany raha miala eto tsika dia vo ny fomba fiteny. À partir d'aujourd'hui, si on sort d'ici, changeons notre langage. Teneny eo akaikiny hoe miova amin'ny fomba fiteny hoe Dis à celui qui est à côté de toi, change ton langage. ninona zavatra lalovanao androany aza irahiraina tsony io. Peu importe ta situation, aussi compliquée soit-elle, ne crie plus cette situation. Lasa mame valeur an'io situation io. Ne donne plus de la valeur à cette situation. Nisy raha napavy zay ny antso anahy maly. Il y a une sœur qui m'a appelé hier. Mety mihaino anahy direct eo izy. Coucou. Peut-être qu'elle m'écoute en direct. Coucou. E nanana finoana be izy hoe résolu ny taratasiny. Et elle a vraiment la foi que ces papiers vont être faits. Mivavaka izy dia ho an'ilay taratasy foana hoe iny Jesosy ny taratasy koa. Et elle prie pour ces papiers Nandritry ny fotoana maro satria nisy processus lava be le izy. pendant un long moment parce que c'était un long processus. Dia refusé ny papier. Et puis ces papiers ont été refusés. Dia nalahelo kely izy tamina haino an'ilay izy voalohany zany, choqué. Et puis elle était choquée, elle était triste. Toy izy hoe Jesosy ianao niteny amiko hoe zaho any France. Et puis elle a dit Jésus, mais tu m'as dit que j'allais venir en France. Nefa zao ny papierako refusé za sao dia tsy eto France indray le anirahanao anahy. Alors que mes papiers sont refusés, est-ce que tu m'as vraiment envoyé en France? Dia zao ny teneniko tamin'ilay ranabary. Et voilà ce que j'ai dit à cette sœur. Adinonao ahy Jesosy fa lasa le papier nomenao valeur. Tu as oublié Jésus, tu as donné de la valeur à tes papiers. Satria lasa le sujet le papier ny motivation anao hivavaka. Parce que c'est à cause des papiers que tu es motivé à prier. Fa tsy ianao le iray amin'ny Jesosy namonjy anao.
mais tu n'es pas vraiment motivé par le salut de Jésus. Adinao ilay famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny lakroa. Tu as oublié le salut de Jésus à la croix. Zay ny tena valeureux indrindra. C'est la plus grande valeur. Tena marina zany izy izy. Et elle a répondu, ouais, c'est vrai. Tena zao izy tena hiverina amin'ny communion amin'izay. À partir de maintenant, je vais revenir à la communion. Fa tena natsiaro pe aho izy izy depuis aniverenako tao amin'ny communion. Parce que j'ai ressenti la paix depuis que je suis revenu dans la communion. Na refusé ary izy izy papier koa fantatro hoe Andriamanitra manana lalina foana ary za tsy fantoka amin'izany intsony. Même si mes papiers sont refusés, je sais que Dieu a toujours un chemin pour moi qui peut ouvrir et je ne vais plus me concentrer sur ça. Zay ny tiako tenena aminao raha lasirana-pavy. Et c'est ce que j'aimerais te dire ici, frères et sœurs. Andaontsika anatona an'Andriamanitra noho ny zavatra efa vitany. Approchons-nous de Dieu sur ce qu'il a déjà accompli Teo amin'ny hazo fitsalia. à la croix. Zay ny reharehantsika. C'est notre fierté. Tsy fiangonana. Notre fierté n'est pas dans l'église. Tonton zao ny tantara momba ny ohatrany hoe témoignage-ny teo. Par exemple, tonton a raconté son témoignage. Tsisy idirantsika olombelona zany. Ça n'a rien à voir avec nous, hommes. Fa fitaovana kely fotsiny ny olombelona. Mais nous sommes juste des petits instruments Ampray anazy amin'ny Jesosy Kristy. pour qu'ils puissent être en communion avec Jésus. Satria tsy pasteur Daniel amin'ny teo amin'ny hazo fitsalia. C'est pas pasteur Daniel qui a été cloué à la croix. Ary za miincité ny tonton amin'izao hoe mamaky amin'izay baiboly. Et moi, j'aimerais inciter tonton à partir de maintenant, lis ta Bible. Miraisa amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay. Communie-toi avec la parole de Dieu. Any ny fiainana. Parce que c'est là qu'est la vie. Ny mpanombon'Andriamanitra fitaovana fotsiny. Les serviteurs de Dieu sont juste des instruments Apray anao amin'Andriamanitra. pour que tu puisses être en communion avec Dieu. Apray anao amin'ny ray. Pour que tu puisses être en communion avec Aza le ny Père. finoanao aza apetraka ao aminay izany. Ta foi ne la base pas sur nous. Satria izay koa olombelona tahaka anao. Parce que nous sommes des hommes comme toi. Mila ny Jesosy. Nous avons besoin de Jésus. Rehefa mahazo teny ohatr'izany raha lasirana-pavy. Quand vous avez une parole comme ça, frères et sœurs, Mivoaka eto sika fantaro hoe mila miray amin'ny Jesosy. quand on sort d'ici, sache que tu as besoin d'être en communion avec Jésus. Amin'izao dia midiserneva tsara rehefa maheno fampianarana. À partir d'aujourd'hui, discerne bien quand tu entends les enseignements. Aza mihinana poubelle intsony. Hein? Aza mihinana poubelle, sakafo efa any amin'ny poubelle intsony. Ne mange plus de la nourriture qui sont jetées à la poubelle. Manimba ny fanahinao zany. Manimba Parce ny que ça fanahinao. détruit ton âme. Minana tenin'ny fiainana. Mange la parole de vie. Rehefa mahazo toriteny ohatr'izao dia ianao manontany hoe niona tamin'ny zavatra teto amin'ity tany ity ve asa niona na tsy ary hoe nahazo teny tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fitsalia. Quand tu entends des enseignements comme ça, bah, dis-toi, est-ce que j'ai entendu des choses charnelles qui sont sur cette terre, ou est-ce que j'ai reçu quelque chose de spirituel qui vient de Dieu? Amen. Amen. Manana tenin'Andriamanitra. Garde la parole de Dieu. Afaka arosoko ny saintsaigne na On peut passer à la Sainte Seine, s'il vous plaît. Je vais inviter le responsable à partager. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Il y a une petite histoire dans Nombre 13. Est-ce qu'on peut afficher vite fait, s'il vous plaît? Dans Nombre 13, à partir de verset 1. Nombre 13. L'histoire se déroule quand Dieu envoyait le peuple d'Israël à examiner la terre promise pour qu'il puisse entrer. Regardez l'histoire. Revenons juste au premier, s'il vous plaît. Voilà. Merci, pasteur. C'est bon. Merci. L'Éternel parla à Moïse et dit... attends, qui parle ici? L'Éternel. C'est Dieu qui parle. D'accord? À Moïse. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Dieu a dit quoi? Que la terre que je donne. D'accord? Tu enverras un homme à chacune des tribus, leur peur. Et l'histoire, c'est que Moïse a envoyé les hommes à l'ordre de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va aller tout de suite dans le verset 30. Voilà. On va lire. Après, quand ils sont revenus pour faire un compte rendu, voilà ce qui se passe. Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On va zapper sur l'autre verset, 31. Verset 31. Mais les hommes y étaient allés avec lui dire, nous ne... 31. Oui, voilà. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. On s'arrête là. Vous voyez? Dieu a déjà dit, vas-y, explore le pays que je veux te donner. Et quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas y aller parce que c'est un peuple plus fort. C'est ce qui nous arrive souvent. Jésus a déjà tout accompli sur la croix pour toi. Et quand on traverse quelque chose, on dit, ah, cette maladie est plus forte que moi. Ah, ce problème-là, c'est plus fort. On devient comme les enfants d'Israël,
qui ne fait plus confiance à la promesse de Dieu. Mes enfants, on va se repentir avant de prendre le pain. Andaontsika hibebaka aloha. Misy fotoantsika miteniteny foana. Misy fotoantsika tsy manam-pinoana. On dit n'importe quoi. Andao tena hifona reto. Andao tena averina zéro ndray ny compteur. On va remettre le compteur à zéro. Tadio fa teny rehetrarehetra izay avoakanao io dia misy fiainanao na misy fahafatesana. Satria avy amin'ny teny namoronan'Andriamanitra n'izao rehetrarehetra izao dia tsika en tant que zanak'Andriamanitra misy pouvoir ny teninao. Ny atao mpamosavy ane manozina. Fa manana rehefa ozina dia mino tsika. Fa manana rehefa bénédiction amin'Andriamanitra dia tsy manam-pinoana tsika. Nefa izy mahery mpamosavy s'Andriamanitra. Nefa ny ozina rehetrarehetra efa tout est payé. Impiry tsika ny tabataba problème ohatrany hoe mame valeur ana problème noho ny zavatra efa nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny lakroa ny fitiavany ianao. Impiry tsika tsy mahatokoa efa voavela elo. Impiry tsika tsy mino fa andao hibebaka tsika. Je t'incite vraiment à se repentir, à prier. Est-ce qu'on peut chanter un petit peu? Et j'incite vraiment le peuple de Dieu de mettre à part, je ne sais pas, agenouillez-vous, mandoali, tsy fantatro mety à part, dia avereny daholo ny teniteny foana fanozonana rehetrarehetra na ny zanakao na ny vadinao na ny rehetrarehetra na avoakan'io vava io. Andao hifona antsika. Andao hibebanao hoe Jesosy izay teny rehetrarehetra fahafatesana aloky ny vavako dia tsy anakery Jesosy annule antsika izany. Ary andreo tena hiprendre décision andrany hoe Jesosy manomboka androany dia hiteny ny fiainana foana. Na zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritrako ary, na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapoko ary, dia hitanao foana Jesosy. Hiproclame ny zavatra tsara ataonao foana ohatrany nataon'i Davida. Izay nahatonga ny Davida hoe nahita olona tahaka ny foko izy Andriamanitra. Satria Davida nanatiny andro sarotra dia mahita ny fiasan'Andriamanitra foana. Zany nahatonga Daniel lasa miperse satria tsy nanaky corrompu zany ny fianaram-panahy. Andriamanitra mitady olona androany amin'izao andro farany izao. Afaka hijoro ve ianao? Be da be zavatra manao fao na izy io na Madagasikara na aty. Na resaka politika, na resaka rivo-doza, na resaka zavatra miseho eto. Reny ve ny irairahantsika isan'andro. Andaontsika mba hitodika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra faiza-manaony. Andao tena hibebaka reto. Asa zany jerevanareo tsinitsinina. Ndrendrentsika manozona ny zanakatsika. Ndrendrentsika manozona ny tenakatsika ihany ary. Ndrendrentsika mametsiny an'Andriamanitra. Andao tena hifona. Angavika ianao ray minitra tena hivavaka marina. Je te donne 1 minute ou 2 minutes pour prier. Andriamanitra, fona aminao zay Jesosy. Impiry amin'ny fiainanay izay manao tsinitsiny. Jesosy mibebaka eto anatrehanao izahay rehetrarehetra. Tsisy afa-belan'izany n'iza n'iza. Misy teny ozina, misy teny fahafatesana. Mety naloka ny vavaka, mety tsy naly izy Jesosy. Hifonanay aminao, hifonako aminao Jesosy. Izay teny tsy mendrika rehetra, nampalahelo ny fanahy masina anao nalokan'ity vavako ity. Izay ozina rehetrarehetra navoakan'ny vavako Jesosy dia tsy ho tanteraka. Izay vava rehetra navoakako ny vava, izay teny rehetra naloka ny vavako no mety nampiasany devoly. Dia ravana tsy manan-kery amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Hiverina eo anatrehanao indray izay Jesosy. Hiteny ny fiainana. Hiteny ny zavatra tsara rehetra ataonao. Psaume 146
sady vakitsika ihany ty psaume ty psaume 146 verset 3 tsisy olombelona vita contrôle zany tsika tsy mahacontrôle lininina zany eto amin'ity fiainana ty ndo vakitsika ty salamo ty psaume 146 à partir de 3 jusqu'à 5 dia miaraka vakitsika rehetrarehetra ty psaume ty miaraka vakitsika daholo ndao hiaraka iredona antsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika merina ny finoantsika eo amin'Andriamanitra indray. Farany proclamentsika farany psaume 147 verset 11. Andaontsika ametraka fanantenana zany tsika amin'ny zavatra ny tany. Jereo ny zavatra ny tenen'ny tonton teo, fantatro tsara izy. Tena lalao miliara be mihitsy izy, fantatro tsara zany. Fa jerevy ny témoignage-ny teo. Tsy voavidim-bola ny zavatra rehetra. 11. Aona tsara, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent sa bonté. Amen. Andaontsika tehaka mafite, andaontsika merina amin'ny fomba fisainana, ny fomba fiteny eo amin'Andriamanitra zany. Raiso amin'izay ary. Ao tsika, vita fibebana tsika, vita firaisana amin'ny Jesosy tsika. Zay lasa ny lasa amin'izay dia para zéro indray. Jerevy ty mofo ty dia para zéro indray miaraka aminao Jesosy hoe ah. Jerevy le mofo e. Symbole fotsiny ty mofo ty tsy hoe ato ny misy pouvoir fa ny finoantsika. Tsy ty ny pouvoir fa le finoantsika. Jesosy verina zéro indray zay miaraka aminao androany. Départ indray zay zéro. Fa tsy hoe verina zéro fa départ zéro. Jesosy manavao indray ianao Jesosy amin'ny alalan'ny communion aminao. Finanan'ny mofo sy ny kapoaka dia signe une communion. Quand tu manges le pain de Dieu, c'est le signe de la communion. Et la communion, c'est le signe que tu obéis à la parole, que tu as la foi en la parole. C'est ce que tu as fait avant de partir, avant d'être crucifié. Amen. Prends le pain et remercie Dieu. C'est ce qu'il t'a fait dans ta vie. Prends la coupe. C'est juste l'image du sacrifice, le sang de Jésus qui est coulé pour nous racheter. Prends la coupe et bois et remercie le Seigneur. Merci Jésus. Je veux que tu pries vraiment dans ton cœur. Remercie le Seigneur pour le salut, pour le pardon. À partir d'aujourd'hui, je mets la valeur de ton pardon plus que toute autre chose dans ma vie, Seigneur. Peu importe ce qui se passe, face à ton pardon, c'est le trésor de ma vie. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné. Merci Seigneur parce que notre vie est sous contrôle. Parce que tu es notre garant, tu es notre Dieu. Tu as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et ta parole est vérité. On veut y croire aujourd'hui. On veut y croire de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nisy nahazo zavatra ve androany? Nisy nahazo teny androany? Mba tsangano hoe ny tananao. Misaoran'Andriamanitra amin'ireny tanana mitsangana ireny. Jesosy tehirizina ame ho teny ireny olona rehetrarehetra Jesosy ny peuple anao. Ijoroany
mamakivaky ny fiainana, tsy teniteny foana tsony, tsy teny zay zavatra misy eto amin'ity tany ity tsony, tsy hirahirany reny tsony, tsy hiadoreany reny tsony, fa ianao rery ny famonjenao rery, satria raha miaraka aminao zay tsisy nina azo anay zany amin'ny fiainana, araka ny teny le rahalahako izay hoe ohatran'ny niangarana amin'ny fiainanay Jesosy, ary tena marina izy dia misaotra voninahitra ao anao Jesosy. Afaka on peut entrer aussi dans l'offrande. Ny offrande de Jesosy Kristy, izy ny efa mipaye atsika, mipaye ny fahotantsika tamin'ny fiainantsika. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. Ao ve tsika? Tsy aloha hoe mba asina irametsiketsika kely anafanafana kely alohan'ny Sara. Ataontsika YouTube ka. Mety. Ona raha lakile eo avy aloha ianao dia tany eto ny peuple de Dieu avy ianao inona ny raha alefantsika iny? Avy ianao asahako mihitsy aloha azafady. Manatona inona ny raha tsika? Avy io mba manatona raha lahy koa. Avy. Mendry taty. Andao. Ok. Fa mba ahitany ny olona inona ny raha ataontsika? Inona Stéphie? Inona ny raha ataontsika? Mais la chanson qu'on va danser ensemble. Ao ve? Andaontsika hitsangana dia hitsakitsano aloha fa olona voavela heloka zany ve rangaty dia ohatran'ny hoe olona avy tena marina reto. Andaontsika mba noatra ny Davida le azonareo? Andao mba hitsikitsiky re mba tenenony eo akaikiny eo mba mitsikitsiky amin'izay moa hoe velao any andizy moa io problème io fa hitanao tsara aza mieritreritra bro. Ao andao hitsangana chanterai
de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Textiganzan patrie, hein? Et plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Eo ihany s'installer nakely le batterie erika. Aiza mo e tena barea mbola mahazo tehaka mafy noho izany raha fijeriko azy a. Tena ataovy aiza le tehaka sy le fifaliana zany hoe famonjena zany. Aiza e aiza il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Asi vorakoraka mafy raga. Tena ataovy avy any amin'ny ainao mihitsy hoe Jesosy a! Jesosy a! Anao ny fiainako e! Nandresy ianao Jesosy a! Amen. Alohan'ny isa rahantsika dia maky an'ity tenin'Andriamanitra ty. Tenin'ny tonton James. Jacques. Kakandreo izy ary zany tonton James zany. Tady Lilia mahafantatra an'izay. Jacques chapitre 1 dia miaraka vakitsika daholo le izy. D'accord? Fampaherezana nataony Jacob izy ty, Jacques. Ao ary. Miaraka mamaky tsika. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Tenez-nous quelqu'un, salut. Dia io am'zay le message io am'le olona lentikity anao io hoe mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Io ihany aloha, io ihany koa aza maika be. Hein? Ahoana zany? Atao fifaliana hono l'épreuve. Hein? Ahoana? Isany atsangatana zay ifaly am'izay manomboka androany na dia misy épreuve ary ny fiainana. Tsy zany tena zay fa i tonton James.
malio izy eo amin'izay toizantsika tonton alefaso sachant eo tsara sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience tena ny akaikinao hoe mila manana patience kely fotsiny ianao ohatra le rahalahy nijoro iny hoe na dia tsy nanana ininona tsony ary ny vola sy ndratra fa nijoro izy ino izy iny fa inona andeha iny pisy ianao ry tonton joro izy nefa voafahan Jesosy any avy eo ny fiainany bon mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, tout simplement, tout simplement, et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il avec foi. Eo am'izay eo le izy eo le sahatsika teo iny am'izay mila mijoro am'izay ianao am'le finoana hoe na tsy mifanaraka amin'ny zavatra hita masinao le izy hoe mila reny témoignage be da be mifanesesy re ampijoronao ampinono reny ionanao amin'i Jesosy hijoronao am'le zavatra sans douter car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité. Tanareo raha vao monsieur douter tsika reto dia lasa tsy le manao ny dian'i Davida le teo amin'ny samby fiara fa zay nitoronanao dia hitanareo tsara qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hitanareo raha vao monsieur douter tsika raha vao latsaka ny finoantsika dia tsy azo ininona avy amin'Andriamanitra zany tsika na hivava tsy ianao mivavaka no hoe manam-pinoana tsy hoe ianao tsy resaka titre tsy fa ianao le mijoro anatin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Hitanareo indraindray tsika pasteur hitanareo mampiembotra finoana olona satria indraindray mihitsy ny very finoana le tsika mitoro ohatrasa zao mitoro ohatrao dia avy eo amin'izay miantso rahalasa ranabavy tena tratra ny problème aloha fa sao dia hitanareo alors anga zavatra iainana ny toriana rehefa tsy iainana aloha dia aza miteniteny foana lasa manimba ny finonom-pino tsika zay mahatonga mpino za zany tena miala tsiny malahelo satria betsaka ny olona ohatrany hoe nitorianan'i Jesosy hoentina ampiangonana fa avy eo mitsoaka le olona dia antafinan-kena tonga ka le paster aza kay tsy zavatra toriany kory ny zavatra iainana tsy mametsy iny ale olona satria mbola zazara-pinoana izy mila taizana fa manomboka izao koa ianao hoe aza mijery paster tsony koa hoe fa mijerevany Jesosy ihany fa tsy paster koa ny antony ko ny finoanao dia otsika que le frère de condition humble ohatrany lasa angamba mila miverina kely eo alohany io c'est un homme oui zay aloha zay fa manjary lava be le izy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hijoro amin'ny finoana ianao manomboka androany mahita anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa mifandrisen'i Jesosy mifandrisenao koa zay toerana lalovanao rehetrarehetra dia feno fahazavana ny surnaturel ny faveur an'Andriamanitra dia hiaccompagner anao satria anao dia le olona mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra tsy manaiky mijoro amin'izay fahitana sy henonao amin'ny maha-olombelona fa tena mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny fahitako anao dia mandehana mpiadanana fa momba anao Jesosy ny anjelin'i Jehova dia manodidina anao satria anao le olona matahotra an'Andriamanitra zay misy anao rehetrarehetra dia misy impact ny olona rehetrarehetra dia hitanao hoe tena misy zavatra hafa mihitsy ny olona satria misy an'Andriamanitra amin'ny fiainanao anatina mety hoe olana ianao dia mitsikitsiky gaga ny olona hoe fa ahoana ary ty olona ty satria manana an'Andriamanitra ianao ary tsy maintsy mpandresy ianao ary mihoatra mimpandresy ianao tsy mbola nisy olona ny alamaina zany tao anaty baiboly niaraka tamin'Andriamanitra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ianao koa dia tahaka izay raha hiala eto tsika dia tena olona mpandresy
ho voninahitry Jesosy Kristy irery. Amen. Tenenio akaikiny hoe voninahitry Jesosy Kristy irery. Fa fahazavan'Andriamanitra natao zay. Pisy eo tahiny Jesosy daholo a. Bonne semaine bénie. Amen. Sotra.